Mahazo fihenam-bidy avokoa ireo rehetra tonga misoratra anarana hianatra teny anglisy, teny frantsay ary teny sinoa ao amin'ny MPTC amin'ny herinandro avy io. Misokatra ho an'ireo maniry hitady asa ihany koa ny MPTC ho fanampiana an'ireo sokajin'olona rehetra. Nisy moa ny hetsika Open Day event no tanterahana teny amin'ny MPTC Andranombevava androany ho fanamariana ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana. Ny andindinin'izay ary. Noho ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana dia mikarakara hetsika MPTC androany sabotsy tsy inona zany fa ny Open Day event zany anasanantsika rehetra maniry te hianatra teny pirenena, teny anglisy, teny frantsay, teny sinoa ary ihany koa mandefa mpianatra MPTC zany ivelany Madagasikara tahaka ny Canada, Angleterre, États-Unis ary Australie ireo firenena amin'ny teny anglisy ireo. Misy ihany koa ny vidéoconférence izay arahan'ny MPTC miara-miasa amin'ireo firenena en partenariat zany mivantana izay ahafahanareo ray aman-drenina mpianatra mametraka fanontaniana mikasika izany. Ankoatr'izay ihany koa dia misy tolotrasa ho anareo izay sairana mitady asa na ho anareo izay tsy hanasa na anareo very asa na tanora ianao na efa lehibe efa nahazo taona dia misy anjaranao ato. Mbola mitohy amin'ny herinandro moa zany ny remise satria misy fihenam-bidy ato atolotra ho anareo izay misoratra anarany fa ny hetsika kosa dia androany sabotsy irery ihany fa ny fihenam-bidy sy ny tolotrasa dia afaka manatona foana ianareo ny MPTC misy anay ty Andranombevava, misy ihany koa ny MPTC eny Andranomena dia afaka samy antononareo daholo izay ivitoerana misy anay izay hoentinareo ny dossier na ny antota taratasy ny CV, lettre de motivation ho anareo izay mitady asa, ho anareo izay manao inscription ihany koa dia tonga ianareo manao test de niveau satria obligatoire izy io misokatra foana izay manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva dia anasanantsika rehetra androany ihany hetsika ho iaho teo fa ny MPTC Andranombevava dia misokatra foana ho anareo indrindra ho an'ny tontolon'ny fanabeazana satria dia anareo mahay no reharehanay. Tanjoko ny hetsika ty dia fampahafantarana ny tolotra izay omeny MPTC satria misy ato baka kanadiana, misy ato baka britanika ary misy ato brevet britanika, misy préparation examen international ihany koa ato amin'ny MPTC izay azahoana certificat international ho iaho teo ary ho anareo izay maniry te hivoaka Madagasikara no fianarana dia misy anjara sahaza ho anareo koa ato amin'ny MPTC. Maria aketo aloha fa tsy borsa le izy fa MPTC dia manamora ny fandehanan'ny mpianatra mivoaka Madagasikara na ny fandikanan'ireo document na antota taratasy amin'ny teny anglisy ary afaka ataon'ny MPTC tsara mihitsy zany. Izahay no micontact direct à l'université en partenariat amin'ny MPTC sy mitady ny hébergement matokony MPTC fotsiny zany ataonao dia karakarain'ny MPTC ny mombanao rehetra amin'izay fotoana izay.